araka ny hitatsika tamin'ny sary teo iny dia fanambarana sy fampitandremana avy amin'ny apipa izay manambara ny fanarana mavo na ny loza manambana ho an'ny eto andrenivohitra mahakasika indrindra ny fiakaran'ny rano eto ny hitatsika iny. Nandefa fanairana mavo ny apipa araka ny tatitra voaray ao amin'ny filazana ny fandehan'ny rano eto amin'ny Lemnakatananarivo izay navoaka ny tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Araka ny fantatra ary dia mahatratra 2.5 metatra ny avin'ny kopa eo amin'ny maridrefina no 100. Nidina aotra faingaotra 10 metatra kosa ny rano tao anatin'ny fitora ary mbola hidina mandritra 12 ora manaraka raha mitsahatra ny orana. 3 metatra kosa ny refy fanairana milaza loza manambara eo ano 100. 4.20 metatra ny avin'ny kopa eo amin'ny maridrefina Bevimanga. Niakatra aotra 5.4 metatra ny rano tao anatin'ny fitora ary mbola hiakatra mandritra ny 12 ora manaraka. 4.15 metatra kosa ny refy fanairana milaza loza mitatao eo Bevimanga. Eo amin'ny renirano Saony kosa dia toy izao: 2.13 metatra ny avin'ny Sisaony eo amin'ny maridrefina Pitatafika. Tsy niakatra, tsy nidina ny rano ary hidina mandritra ny 12 ora manaraka raha mitsahatra ny orana. Eo amin'ny renirano Imamba mahatratra 8.7 metatra ny avin'ny Imamba araka ny maridrefina apetraky ny apipa. Eo amin'ny maridrefina Ambohidro tsy niakatra ary tsy nidina ny rano.